Tonga soa atao anatin'ny fandarana mahomby atolotray avy ato amin'ny ministerany fambolena sy ny fiompiana ary ny jono miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Ny zava-bitany ministerany fambolena sy ny fiompiana ary ny jono tamin'ny alalan'ny fandaharana asa PLAE 4 tany Antsohi faritra Sofia no entina aminao atao anatin'ny fandaharana. Koa laoery ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Anaidrano, commune ambanivohitra ao anatin'ny district Antsohi, faritra Sofia, andalovan'ny lalam-pirenena fahenina mianavaratra iny. Toerana manan-tantara ho an'ny malagasy satria teto no teraka Andriamatoa Philibert Tsiranana, filohan'ny Repoblika voalohan'ny Madagasikara sady rain'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1879. Ireo tompoko lahy madimanana no mitoetra aty tamin'ny tanàna tario Ambatafo ny tanànany voalohany. Navory satria tsy tiako ilay mitokatokana hoy izy mitambatra ho vato. Atsika ihany ny anahadrano nampitondra ny anarana hoe anahadrano koa le tanàna vonorona tamin'ny taona 1970 tamin'izay koa naonorenana ty résidence ny tompoko lahy Tsiranana to. Naoriny ty barazy to adrano anankiroa to izy tamin'ny taona 70 sy 700. Nanana abezan-drano zany abetsahan-drano 1 300 000 mètres cubes ity lasa laka nefa tsisy laka teto no digy ty no nampitombo ary lasa laka azy ty barazy ty. Simba isio tsy mbola nisy fanarenana firy. Marihana fa vavasay ity toerana ity tamin'ny voalohany dia nosakanana ny rano nasiana izao barrage B2 izao. Taty aoriana ny asimba ny sahandrika ny atototra ny tanimbary. Ho fanavotana ny fambolena sy ny tatsapam-boly atao amin'ny commune Anaidrano dia nisy ny fanaisana anjaran'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono amin'ny fanampiana sy ny fanohanana ireo mpamboly mba hanatrarana ny vinan'ny filohan'ny repoblika ho fampitombona ny vokatra ara-pambolena. Ny PLAE 4 izay fandarana asa miady amin'ny fikaohandrika ny nofotany fiarah-miasan'ny gouvernemanta Allemagne amin'ny alalan'ny KFW sy ny fanjakana malagasy izay samy mamatsy vola ny fandarana asa no manatanteraka ny asa pandrosona eto Anaidrano nanomboka ny taona 724 hatramin'ny 2024. Mizara roa mazava tsara ny PLAE na ny phase de financement. Eo ny PLAE 4 sy ny PLAE 5. PLAE 4 manokana fotsiny zao dia mizara efatra mazava tsara ny fandaharana asa ny fambolekazon'ny olona tsirairay RVI. Fiarovana ny sahandrika mba tsy ho kohondrika na lutte anti-érosive ary fanamorana ny fahazahoany ireo paso tombotsoa karatany na sécurisation foncière mijery ny sosialy. Miasa eto amin'ny commune Anaidrano manodidina ny laka B2 ny PLAE 4 toerana misy ny sahandrika izay sina fanarenana sy fiarovana ny fikaohandrika ny nofotany, ny fizaran-drano na vanina izay simba ary ny lalan'omby. Vokatry ny firongatry ny doro-tanety tsy voahevitra isa-taona ka mitarika ny fahasimban'ny firafitry ny nofotany, ny hafanana be loatra mampiantona ny orana dia sahirana ny mponina rehefa ritra toy izao ny laka B2 izay iankina ny fiainan'ny mponina tokoa amin'ny fambolena sy fiompiana. Efa nandinika izay tato mbo misy karera ato amin'ny commune Anaidrano toerana fakana vato zany dia lasa natondro mezarizan'le toerana akana le ranotany io koa le hakana ny fasiky. Le olo miasa ao amin'ny karera zany dia olo mety tompo-toerana eto zany. Bala olo le tompony le toerana amin'ireny amin'ny tanimbary reny koa satria vokotra ho anjareo nafinaritra zareo misarakady mahazo vola voamboatra tsara koa le toerana zany miteraka asa ho an'ny vahoaka koa izy. Nisy ny fiarah-miasa kaiky teo amin'ny foibe-paritry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono Sofia sy ny fandarana asa PLAE 4 tamin'ny fanatanterana ny asa hatrany ampiandohana. Nisy ny lahara-pahamena tamin'ny asa. Indondra raha zany ny fiarovana ny lohasahandrika eto Anaidrano ho fanavotana n'izay fambolem-bary izay satria efa hita zany hoe tena manaitaina le fokon'olona le izy. Nanome fanofanana ny mponina ny fandarana asa PLAE 4 amin'ireo teknika fiarovana ny sahandrika. Maromaro le tekniky nofanety amin'izy tote misy any amin'ny roapolo. Eto za magnentana vehivavy rehetra mbo handray anjara amin'ny asa tahaka zao satria le tekniky efa ny vaiavy. Afaka nitarika tsara ireo ekipany ity rempianakaviana ity ary tsy ambaka ny lehilahy ny fahaiza-manaony eo amin'ny fitariana.
nametraka lamina matipaika ny teo anivon'ny fokotany anaidrano ny amin'ny fomba fandaminana ireo olona miasa teto amin'ny fiarovana ny Sandrika B2 miaraka amin'ny fandaran'asa PLE4 navory ny fokon'ologno nagnazavazavagna ny zavatra misy ho tanterahina ka rehefa vory izy ireo nasaigny nanoratra agnarana zay magniry te hiasa tsy niferagna zany teo fa samby nanoratra agnarana zay mazoto hiasa na teo aza ny tsy fahombiazana tany aloha momba ny fitantanana ny fikambanana ivondrona ny tantsa teto anaidrano dia niova tanteraka izany rehefa napetraka ny GLE na fikambanana miady amin'ny fikaoandrikan'ny nofotany mavitrika sy afaka mifampifehy tsara ny mpikambana ao aminy rehefa tonga ny PLE zany tonga taminay teto nanao fambolean-kazo sy nanao asa fanajariana nagnano zare tena nagnano ary misy koa zany fandraisan'ny vahoaka anjara mikasiky ny latsakembo zay mba hierovana ny Sandrika rehefa misy ny fahasimbana rehefa loso ny PLE any aorian'any samy matsiaro tompona andraikitra ary vonona ny iaro sy kaja ny fotodrafitrasa vitany ny pazo tombontsoa eto amin'ny laka B2 niezaka zahay nagnano hasa to ary ezanay salan'ny zanak'Andriamaso koa ny fierovagna hasa to anisany miantoka ny tsy faharitran'ny laka B2 anaidrano ihany koa ny fikajiana sy fiarovana ny tahirin-drano réservoir d'eau amin'ireo zanaka Sandrika eto amin'ity zany ny sous-bassin verson prioritaire pilote dia izy moa zany maha-prioritaire pilote anazy any dia le masivana nampiasaina ara-teknika sy miankina amin'ny fahitan'ny fokon'olona dia ity ny captage anankiray amin'ilay 5 izay aneritreretina ho atao amin'ny sous-bassin verson prioritaire pilote eto zao hitantsika eto ny antony anaovana ny captage na tête de source dia mba hiarovana aloha le biby tsy vezivezy tsy voahitsaka ny biby ny loharano dia hiarovana ny tany tsy hiotsaka eo ambonin'le loharano mba tsy ho tototra koa zany le loharano amin'izay fahatelo manaraka an'izay le rano voangona ao anatin'le captage tête de source dia mba mandeha foana mandavataona tsy miovaova fa mandeha maharitra sady madio tsy misy fasika amin'ny fotoana fisian'ny rano eto amin'ny laka dia manodidina ny 700 isan'andro ny omby tonga misotro rano eto ankehitriny ritra izany laka izany etsakilany ny asimba ny lanan'omby nandritra ny taona maro amin'izao fotoana izao misy ny fanamboarana vaovao tegna soragna be zany ireo PLE nagnamboatra ty ny barazinay ity zany tena ny vokatra nay zahay indrindra ny biby piompinay zany tsy sahiragna amin'ny resaka ny fisotroana rano goavana ny fahasimbana eo amin'ny vanina izay mampiditra sy mizarany rano ho any an-tanimbary nandritra ny fitotoana tsy nisy ny fanamboarana simba tanteraka ny barazy ny vanina ka tsisy ny vokatra ny teto amin'ny barazy amin'ny BDT tamin'ny mbala tsara rano teo ny telo mamokatra tonga zao zany ny ray mandeha 5 tsy matoa tsy misy vokatra nakatra sahiragna familomagna ny zaza zao zay velom-bolo satria voamboatra ny barazy ho fitantanana maharitra ny arena voajanahary toy ny ala ny fandaran'asa PLE4 dia manana tanjona amin'ny fiarah-miasa amin'ireo mpamokatra zanakazo hamokatra zanakazo azahoana angovo fandrehatra ray tapitrisa amin'ny velaran-tany 700 hektara amin'ity taona ity ato amin'ny faritra Sofia fitaovam-piasana ilaina anaovana nyty asa ty zany dia ny PLE zany ny tompony andraikitra aminazy hatrany impozy azy sy ny karazany ho an'ny faritra Sofia manokana ny alaonko no lasibatra amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna toy ny fanaovana arina sy ny fampiasana azy amin'ny fanaova-trano manomboka oringana ny alaonko eto raha tsy misy fepetra entitra raisy ny sehatra isan-tokony vaindondra raha ny PLE4 ihany koa ny fanohanana ireo vondrony tantsaha amin'ny fambolena hazo fandrehatra mba hampihenana ny tsindry miatra amin'ny ala voajanahary hita le hazo miatsisy ka nahatonga anay zany nanao fikambanana ty hamboly hazo misy toana nataon'ny PLE4 taminay tamin'ny mahakasiky ty fambolen-kazo ty asa goavana tanterahan'ny PLE4 ny fiahinany fananatany sy fanamorana ny fahazahoan'ireo olona mpamboly hazo ny tany izay nohajariny rehefa manaja ny fepetra sy ama apetraky ny fahandaran'asa opération ODOC na hoe opération domanial concerté no hita fa mety anampianan'ilay olona amin'ny fanoratana an'ilay tany mampandreritreritra sy mampilamina ny ayahan'ny mpamboly hazo
ny toa nataon'ny PLE 4 azy ireo. Afaliagna be zay azonay sady nahazo kakazo zahay nahazo tany koa zahay. Mila mitsaina fa tsisy eky ahiahy hoe tsohonihinay eky le raha. Zava-dehibe ho an'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono mpiany fandaranasa PLE ny fiarah-miasa amin'ny fandaranasa eo amin'ny fanatrarana ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana. Raha ny faritra ny Sofia no resana anisan'ny faritra miavaka dia manana olana ihany ny faritra Sofia izay ataontsika hoe marefo dia marefo na hoe ataontsika hoe tafiditra anatin'ny faritra vulnérable raha ny fiarovana ny fikajena ny harena voajanahary ny faritra Sofia satria ahitana ataontsika hoe pression na menace maromaro ataon'ny faritra Sofia ary anisan'ny tafiditra anatin'ny politika ny MAEP na ny ministère ny fambolena fiompiana ary ny jono izany fampiroboroboana ny fiarahamonina ataontsika hoe développement de partenaires na public io na privé ka anisan'izany entiny tiako marina ny fiarah-miasa manoloana ny PLE na programme de lutte anti-érosion. Amin'ny ankapobeny tratra ny fanamby napetraky ny fandaranasa PLE 4. Hatreto aloha zany dia nroso araky ny eritreretana anazy zany ny fandaranasa PLE teto amin'ny faritra Sofiana dia nisy aniarany zavatra somary nanano sarotra campagne manaraka ity zany dia somary efa mijery lavitra kokoa zay sy mijery ngezageza kokoa zany raha oharina amin'ny zavatra vita teo na amin'ny resaka fambolekazy zany na amin'ny resaka sahandrika izay hoarovana amin'ny fikaohandrika ny tany. Arak'izany miroso amin'ny fanomezana aina vao ny tontolo ambanivohitra sy ny fikajiana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny fidiram-bola ny tantsaha ny fandaranasa PLE 4. Atreo indray ary ny fandarantsika ho amin'ny anio ankasitrahana ianareo mpijery nanjoy ny fandarana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo ekipa teknika rehetra nanatotosa izao fandarana izao. Manome fotoanantsika mpijery indray ary afaka ray volana toy izao indray. Veloma tompoko.